fahaenina amby roapolo ny volana jona ho resadresahako amintsika reo inona ny zavatra hitranga amin'ny tsy hariva ity ho anao izay efa nanaraka ny televiziona malagasy manaraka ihany koa andreo pejy ofisialy toy ny présidence ny primature sy ireo ministera maro isan-karazany eny fa na ny pejy ny televiziona malagasy ary dia mahafantatra fa misy ny afomanga amin'ny fitoro arivo aorian'izay dia mbola isy ihany koa ny seo drone izay mety efa hitantsika tamin'ny jeu des îles fa hiavaka kokoa izy amin'ny ity fahadimy amby roapolo ny volana jona 2024 ity ety ampahamarana nandresadresaka ary dia mirary tontolo ny ariva mahafinaritra ho antsika rehetra any tokantrano any eo ambanin'izao fety nasionaly izao mirary soa antsika rehetra ary midadasika Madagasikara 7:20 alina sy 10 kilometatra toradro no alehiben'ity nositsika ity tany nosoavinjanahary izy ity afaka mitena izany fotsy mena maitso ireo ny loko mamaritra azy maro ny zavatra ny lalovan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy tao anatin'izay efatramby 80 taona izay izany hoe ny taona 790 ka hatramin'izao taona 420 sy 20 izao efatramby 80 taona no nazahoan'ny Madagasikara ny fahaleovantena indro ary ny sary famantarana izany fankalazana izany amin'izao taona 420 sy 20 izao
Ny teny fanentanana mandritra nyity fankalazana ity dia ny hoe Malagasy miara-mientana amin'ny fitiavan-tanindrazana. Miorina tsara ao anatin'izany fahaleovantena izany ny firenentsika ankehitriny. Araka ny teny filamatry ny Repoblika, fitiavana, tanindrazana, fandrosoana. Ny fitiavana dia midika hoe miray fo ny Malagasy, miara-mientana hanandratra ny Madagasikara. Ny tanindrazana izay efa naseho tamin'ny sary teo sy ny famantarana ny Repoblika izao dia midika fa Madagasikara no mahisikasika, ary ny fandrosoana dia hitantsika fa maro ireo ezaka natao hampandrosoana ny firenena. Miavaka ao anatin'ny maro Madagasikara raha samy firenena noho ireo harena rehetra izay ananany. Tany mamy, tany sarobidy, tany manana ny maha izy azy.
frangipanier, ary ihany koa ny maki izay tsy hitantsika raha tsy eto Madagasikara ihany. Dia mamerina ny firarian-tsoa ho an'ity asaramanitra 420 ity. Tratry ny fetim-pirenena isika, tratran'izao andro anaovantsika arendrina izao, arendrina mampifaly ny kely sy ny lehibe, arendrina manazava ny firenentsika. Mirary soa atsika rehetra dia mirary asaramanitra feno fitahiana, feno fahasoavana ary feno fahasambarana ho antsika rehetra. Bani